fa mbola ao anatin'ny ady amin'ny fasimbany tontolo iainana hatrany isika amin'izao fotoana izao, zany hoe mbola anatin'ny fikajiana ny tontolo iainana hatrany ary maro ireo sehatra sy fikambanana miroso anatin'ny fambolen-kazo ho fanarenana izay tontolo iainana izay. Isan'ny ireo nanatanteraka izany fambolen-kazo izay ary androany sabotsy ny Holafitry ny mpisolovava eto Madagasikara. Teny Ampangabe toerana izay efa fambolen'ny mpisolovava hazo tao anatin'ny taona maro moa no nanatanterahany ireo izany. Vola Ravoavy sy Rivo Forazanaravo. Adidy amin'ny firenena ny fambolen-kazo ary fitsinjovana ny taranaka maparitra iaina ao anatin'ny tontolo maitso hoy ny Holafitry ny mpisolovava. Antony natonga azy ireo ranokana fotoana anatanterahana fotoam-pambolen-kazo tamin'ity Nanatanteraka ity ary dia zanakazo arivo isa no namboleny ireo mpisolovava. Tamin'ity indray mandeha ity dia zanakazo arivo no ambolena ary hitanareo hoe fa dia maro be tokoa ny tonga nanray anjara tamin'izany. Ny hazo izay volena dia araka ny lazaina teo dia ho an'ny taranaka sy ny faramandimby zany dia izay no nahatonga anay mandray anjara zany ary dia manentana zay tamin'ny ORDRE des AVOCATS zany ny antoko hafa, ny antoko amin'olona rehetra na ny fikambanana samihafa mba samy hazakazaka mihitsy amin'ny fambolen-kazo fa izay zavatra izay zany dia adidy sy andraikitra izay tsy mampisy fanolanana man'olona fa avy hatrany dia mamboly dia any arinany ny taranaka dia mikioka an'izany Madagasikara maitso zany. Ny fambolen-kazo amin'izao zany dia mba fandraisana io le antsoina hoe participation citoyenne zany amin'ny maha-avokana sy hoe eny amin'ny fitsarana eny ihany mety ahitana nefa izay koa mba matsiaro fa manana andraikitra amin'ny firenena. Madagasikara nosy maitso ny tarigetrapetraky ny Holafitry ny mpisolovava tsy nandeha irery izy ireo tamin'ity androany ity fa dia nanotrana azy ihany koa ny fianakavian'ny mpisolovava tsirairay tamin'ity androany ity. Samy nandray anjara avokoa ny rehetra ny eny fa na dia ny ankizy aza. Izay zanak'avoka dia mba handray anjara amin'ny fambolena zava-maitso. Ankoatra ny fambolen-kazo moa dia fotoana niarahan'ny fianakaviam-ben'ny mpisolovava ny alavoly sy nokrana ihany koa ny fotoana androany Teny Ampangabe.